boriboritany faefatra no esorina avokoa ireo sefokotany 720. Fivoahany harem-pirenena tsokosoko mila mametra-pialana ireo tsy mafeny asany hoy ifanirisoherinaivo. Fifidianana solombavam-bahoaka tsy embotra tsy anaiky lembenana ny firaisan-kina. Alatsinainy fahaenina ny volana May taona 2024 afaly tafaraka aminao indray ny tenako tompoko lasy sy tompoko vavy miarabanao ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-bavao tsy hitazapotsiny ary tsy lefitra ny vovonana firaisan-kina fa andainy andraikitra sy ny fepetra rehetra anoerana ny atetika sy ny kajo maloto hamadihana ny safidim-bahoaka. Manainga ny vahoaka malagasy koa ity vovonana ity ho sa andray andraikitra ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka mandritra ny fifidianana ho fametrahana ny tantandalana eto amin'ny firenena. Mibaribary tsy takona firenena tokoa manko ireo tsy fanaran-dalana ataon'ny mpitondra sy ireo kandida iny amin'izao fotoana izao. Amanoloana izany dia manao antso amin'ny olom-pirenena ny rafi-pitsarana ary ny senisy ny vovonana firaisan-kina androany notron'ireo kandida ny vovonana firaisan-kina sasasasany. Jasinandria Malala sy Mathieu Prince. Anomboka afaka 3 andro ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay solombavam-bahoaka. Maro ireo tsy fanaran-dalana hita tao anatin'izay ny vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izay. Nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ireny fanitsakitsahan-dalana ireny ny vovonana firaisan-kina ary miantso ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana tahaka ny voamera maleo tena misana ny fifidianana sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba andray andraikitra tsy hitanila fa ho toy ny matianina ary anasazy ireo mpanitsakitsaka ny lalàna. Anomboka amin'ny alarobia 9 May ho avy zao ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana ny nosy. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy demokratika ary antoka azahoantsika solombavam-bahoaka mendrika sy tena vokatry ny safidy-bahoaka marina ny fizoran'ny fampielezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana. Takinay amin'izao fampielezan-kevitra zao ary voalohany ny fahafahan'ny kandida rehetra haneho ny heviny sy andesy lahatra malalaka ny mpifidy. Faharoa, ny fitovian-joan'ny kandida rehetra tsy misy fanavakavahany sy fanilikiliana. Ary fahatelo, ny fandraisana fepetra sy fanasaziana ireo rehetra izay mandika lalàna. Noho izany dia manao izao fanambarana izao izahay ato amin'ny vondrona firaisan-kina ho fiantsona ny mpisehatra rehetra amin'ity fifidianana ity samy andray andraikitra tandrefy azy avy mba hizorany fampielezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy filaminana tanteraka. Miantso ny fitondram-panjakana ampitsahatra ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny mpiasa-panjakana anoanana kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Mitaona seny anatanteraka ny asany ara-potoana ao anatin'ny tsy fiantanina sy ny faiza manao matianina tanteraka. Miantso ny seny sy ny ACC tsy hitanila ary ampiasa reo fahefana eo aminy zay omeny lalàna azy ka ndray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna maro zay mitranga. Manainga ny fiarahamonim-pirenena hanamafy ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpifidy ary anara-maso sy hitoroka ireo tsy fanarahan-dalàna mety mitranga. Miantso ny mpifidy tsy variana amin'ny endrika sy fisehoana ivelany ary ireo hika mifono fampanantenana feno fitaka fa hifantoka tanteraka amin'ny hevitra fitondrana ny firenena zay aseho an'ireo kandida.
ny vondrona firaisan-kina dia nanome toromarika ho an'ireo kandida natolony hanaja ny lalàna sy ny fifanajana mba hisiany filaminana sy ny fitoniana mandritry ny fampalizan-kevitra. Tsy hitazako sy ny kosa nefa izahay ary tsy lefitra fa andray ny andraikitra sy izay rehetra fepetra anoherina izay tetika sy kajikaja maloto amadiana ny safidim-bahoaka. Manainga ny vahoaka malagasy ho vonina sy ho sahy andray andraikitra eo amin'ny firaisan-kina tanteraka mandritry ny zona-pifidianana rehetra ho fanatanterahana ny tany tandalàna, ho fametrahana ny tany tandalàna eto amin'ny firenena sy ho famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Ombantsika Andriamanitra. Samy nahitana solotena avokoa moa androany ny solotena andreo antoko politika mandrafitra ny vovonana firaisan-kina nandritra n'ity fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ity. Hita tena toerana ihany koa ny ampahany tamble kandida ny vovonana. Fa kandida efatra avy amin'ny vovonana firaisan-kina no nitondra ny zava-nisy eny anivon'ny distrika misy azy ireo izay tena mampibaribary fa tena manitsakitsa-dalàna ary manao izay tiany atao ny kandida-mpanjakana amin'izao fotoana izao. Nanitrikitrika ihany koa ny filohan'ny antoko politika madio izay ao anatin'ny firaisan-kina fa tsy matahotra fifidianana akory izy ireo ary tsy empotra manoloana izany rehetra izany. Yasin'Andriamanala sy Mateo Prinsiatra. Mampiteny moana ireo fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana raha ny tatitra nataon'ireo kandida ho solombavam-bahoaka ny jerena. Anisan'izany ny fanoloana ny lehibe ny distrika maromaro amin'izao akatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Isaky ny misy ny conseil de ministre dia fanoloana chef de district. Zay zava-misy eran'ny Madagasikara ary io raha jerenareo le kisendrasendra ve fa saika zay chef de district misy ireo kandida zay atahorana kandida nay mpanohitra na ny firaisan-kina zay no atahorana handresy dia hovaina chef de district. Raha izay faharoa manaraka an'izay ny médecin inspecteur, ny chef cisco, ny draine dia tsy mitsahatra mamporohora n'ireo mpiasa-mpanjakana, ny dokotera, ny mpampianatra, indrindra ny mpampianatra ary amin'izao tsika miteny izao dia mandeha ny raha matahora ary zay tsy manatrika ny fivoriana ataon'ireo kandida atolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana dia afindra toerana na esorina amin'ny andraikitra zay iandraiketana ary hoentinay ny profo mitondra izany note de service sy ireo décision mamindra an'ireo mpampianatra eo dia ho hitanareo ny daty aho vina reny zavatra reny natao. Faharoa manaraka an'izay na misy kandida anay zay be ny tanàna dokotera mpiasa-mpanjakana dia afindra toerana nefa efa kandida navoaka ny seni zao ary mera eo amin'ilay tanàna no afindra toerana. Manaraka an'izay ny fampiroroana an'ireo président fokotany manerana ny Madagasikara zay lazaina fa ary tsara ho mariny eto fa efa tsy nahazo an-damony tena nandritra ny roa taona ireo ny sasany amin'ny district sasany ireo président fokotany reo nefa dia mbola ampiroroana sy ampitahorina ary soloana amin'izao hitantsika angamba ny zavatra ny seho farany tao Tuliary fa nesorina ny président fokotany zay fantatra fa hoe ahiahindry zareo fa hoe tsy alohana ny kandida zay tolotry ny antoko ny fitondrana. Rehefa nesorina izy ireo dia natao ny fifidianana dia hoe tsy mahazo mirotsaka itsony ireo président fokotany teo aloha lalàna izy no milaza an'izay tsy mirotsaka ry zareo fa nanolotr'olona lanindray ilay olona natolotry ilay président fokotany teo aloha dia tsy tendreny ilay préfet iray zany ny zava-misy ary anananay profo daholo zany fa angonina omena an'ireo mpanao gazety tsy omena ny ireo masovo iraisam-pirenena ohatra vitivity angambogambana. Tafiditra ao anatin'ny kolokolo-pifidianana ihany koa ireny fizarana varimora sy ny maro hafa ireny ho iatrany maître Antre Razafimanatsoa. Tsy andefitra ananany rariny intsony ny firaisan-kina raha mitoy ny fandikan-dalàna sy ny fitanilana mitranga. Ny fizarazarana zavatra, ny vatsy-tsinjo, ny tosika fameno zay any fanjakana io ary voaka malagasy rehetra dia oka zay le fanomezana vahana an'ireo kandida-mpanjakana sy le tsy miankina toana amin'ny fanjakana izay manao fitaovana an'ireo zavatra avy amin'ny vonam-bahoaka na zavatra mindramina avy any ivelany na fanomezana ihany koa fa le traitement égalitaire ny solombavam-bahoaka kandida solombavam-bahoaka zany manomboka zao tokony iseho ary zay no mahatonga ny tarika atao vonona firaisan-kina miteny hoe tsy jery fotsiny ary mipetra-potsiny amin'izao. Efa nytenenay fa mirotsaka izahay ireo dia ambarinay tona fa
anana légitimité icontesté na mialatra na miosoka sy ny fa fioaram-pefy zay ataon'ny candidat-panjakana sy ny olona miaraka azy amin'izay dia manoloana zany zahay zany mbola tsy basy ty karazy teneniny ity fa tena efa tenenina hoe efa sangy mihoatra ny loha dia andray fepetra mihoatra an'izay zay. Ho an'ny distrika Analalava kosa dia anadahany candidat-panjakana iray no tendrena ho lehibe ny CENI eo anivon'ny distrika. Ary zavatra tena sarapady indrindra dia ny fanana sefside mpikirakira mivoaka mpifidianana ao Analalava dia anadahany candidat anankiray. Candidat-panjakana izy io. Zay zavatra zay dia anaovanay Antsoava ho an'ny tompon'Andraikitra mba ahodina mba tsy ny fitanilana mba hampadio hampangarahara ny voka-pifidianana. Eo ny Sesisco ihany koa manao raha-mataholo atram-pampianatra frama zay fantatra fa miresaka amin'ny candidat hafa ankoatra ny candidat-panjakana dia affectena fahefana vaiza lalàna inona no ahafahan'ny lehibe Sesisco mamindra manakisaka ny mpampianatra frama amin'ny toerana iasany. Zay zavatra zay dia santionany fotsiny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ko dia miantso manao Antsoavo amin'ny tompon'Andraikitra rehetra isan-tsokajiny mba handray andraikitra tanifin'izany. Malona izany dia miantso ny vahoaka tsy anaiky adalay ny volomboasary intsony i Alban Rakotoarisoa avy amin'ny antoko politika madio. Misy tsy fanarahan-dalàna zay voatanisa teo indrindra ataon'ireo candidat-panjakana ka eto zany niafatra avy aty amiko avy aty aminay atao anatin'ny vovonana firaisan-kina dia ny hoe alaviro taka ny fahasambaoa raha hitantsika fa tsy mety amintsika ireo candidat zay tsy manaraka ny lalàna ankehitriny. Makasika ny hoe tahotra sy ny tsy tahotra angamba matoa morotsoka tsehatra dia efa fasaina lehibe ho an'ireto candidat ny firaisan-kina reto ka ny teny angamba dia hoe tsy samy zanaka kadibevavy tsy mifampidera-tain-bava samy zanaky mpanefy tsy mifampidera-tain-by samy zanaky mpandrafitra tsy mifampidera-tain-bako na tarako rehefa mangotraka reto tsy matahotra ny angorovitsika fa tsy mariky ny fahatahorana ve ireo tsy fanarahan-dalàna sady aseho ny candidat-panjakana. Faharoa andro sisa dia gadona ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izay ho solom-bavam-bahoaka eto Madagasikara. Hatreto anefa mbola tsy nivoaka ilay spécimen belta tokana tokony entin'ireo candidat hanaovana fampelezan-kevitra. Akoatra izay mbola tsy niantso izay ho solotenan'ny candidat hanatevin-darana ny voamera-misahana ny fifidianana ity rafitra ity mitodika eny anivon'ny CENI noho izany ny masony rehetra manoloana ireo toe-javatra ireo. Yasin'Andriamalala sy Mateo Prince hatrany. Tara efa iray volana ny famoahany voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI nirestreo birao fandatsaham-bato manerana anosy. Hatramin'izao dia mbola tsy nivoaka ihany koa ny fanendrena ireo olona tokony andrafitra ny birao fandatsaham-bato. Santionany amin'ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny CENI amin'izao fotoana izao ireo amin'izao andro roa mialoha ny fanombohany fampelezan-kevitra izao. Tara efa iray volana ny famoahana ny listany sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato efa iray volana. Raha ny voalazan'ny lalàna dia 90 andro mialohan'ny fifidianana zany hoe tokony tamin'ny 7 mars lasa teo nefa dia efa tateo ariana farany volana avril vao hita teny amin'izay ny fanambaniana. Faharoa hatramin'izao dia mbola tsy mivoaka ihany koa ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny birao elektoral. Raha voalazan'ny lalàna fa tokony ho tamin'ny volana 7 volana avril dia mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Tara fa 5 volana zany zay. Tara efa iray volana mahery ihany koa ny fanasan'ny CENI ny candidat andefa izay ho solotenany ao amin'ny CENI. Fantatray daholo io tsy tavatra nanay zany fa lazaina ary koa manana olona mahay manahy ihany koa izahay fa tsy ho tratra ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ireo bulletin very tsara manahy ihany koa izahay fa tsy ho tratra ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ireo bulletin unique sy taratasy-pifidianana spécimen zay tokony hoentiny reto candidat ireto sy ny fiarahamonim-pirenena anaovana fampelezan-kevitra mbola tsy tokatra amin'izao. Ankoatra izay dia mbola tsy navoaka ny CENI ihany koa ny daty anaovana ny ankitsapaka ny filaharan'ireo candidat manana anjara ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana araka ny voafaritra lalàna 7 tsipika 8 ao amin'ny 2 faharoa 12.
Fa mahagaga tanteraka ny fanginany voamera-pirenena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ireny endrika tsy fanarahan-dalana misy ireny hoy avy amin'ny antoko zagasy androany. Ahina mafy ny mety isian'ny korotana eto amin'ny firenena raha toka mbola miziriziry amin'ny tsy fandraisana andraikitra ireo atom-pahefana hoy ny fanazavana. Zero maino Menjanary sy Tahiriny. Lehibe pokotany esorina amin'ny toerany rehefa tsy manaraka ny tian'ireo kandidam-panjakana atao amin'ny fampandaniana azy. Ny mpampianatra terena tsy maintsy anohana sy ampandany kandidam-panjakana. Mpiasa-panjakana maro no rahonana amin'ny famindran-toerana rehefa tsy manohana ny kandidam-panjakana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Mangina nefa ny senisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana manoloana izany. Etsy ankilany mampanay ny maro indrindra fa ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena ny zavamisy ka mety hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Efa tsapa mantsoy ny antoko zagasy fa iroso amin'ny paika tsy mazava ny kandidany mpitondra satria ireo tsy fanaran-dalana efa niseho tamin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana dia ahina iamafy mandrindra ny fampelezan-kevitra izay isokatra manomboka ny alarobia fa 8 ny volana Mey izao. Za manokana aloha zany efa tsy gaga zany amin'ny fanao io satria tamin'ny fotoan'andro nay nilatsaka dia tena zavatra ohatran'izany fampiasana fitaovam-panjakana, fampiasana olo-mpanjakana. Iaratsika mahita koa moa zany fa hoe misy koa ny candidat mitondra gouverneur, mitondra mpiasa ambony manao pré-campagne miaraka aminy dia izy hoe raha araka ny lalàna tsy mampadio fifidianana ireny zavatra ireny tokony hoe jerena akaiky ny ACC moa nampanantena hoe raha misy ny tsy fanarahan-dalàna dia ho sarotiny dia hoe manaitra ny ACC koa zany zay zagasy hoe jereo ihany aloha averenao amin'ny tokony ho izy na mandraisa fepetra araka ny teneninareo hoe andray fepetra entitra amin'ny resaka fifidiana solombavam-bahoaka aty ary tsy sangy amin'izay candidat mandika lalàna dia izy hoe mitovy ny olona rehetra eo ambany lalàna dia tokony hoe samy ho jerena akaiky satria ny fitsarana misahana nyty resaka fifidianana aty dia ny ACC izy koa fa nametraka hoe tsy sangy fandraindraikitra amin'izay candidat tsy manara-dalàna dia tsy tsika angamanao mpianatra hoe inona ny tsy fanaran-dalàna fa betsaka ny hita dia tokony hanao raha fa tsy hanasa azy dia mbo manao rappel à l'ordre aloha hoe misy tsy fanaran-dalàna dia miverena aloha dia mbola tsy manomboka ny fampelezan-kevitra satria reny zavatra atao anatin'ny pré-campagne zao mbola ho mafimafy ny ireny ny zavatra ho atao satria teo lany. Nanana kandida natolotra ny antoko zagasy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka faranteo saingy amin'ny tindray mitoraka ity dia ny safidy ny anohana ny kandida atolotry ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faharoa. Mazava ny antony satria izay no azony antoko-antoka fa iray tanjona amin'ny fanavotana ny vahoaka malagasy ao anatin'izao olana mianjady amin'ny firenena izao. Satria ny anay dia le olona mihitsy no jerenay le olona hotoanana. Raha ny mahakasika ny boriboritany faharoa manokana dia hita le satria ny tena ao anatin'ny fanoherana dia mazava ho azy fa kandida anankitelo ihany eto boriboritany faharoa. Ny ray kandida ao anatin'ny manohana ny fitondram-panjakana, ny ray amin'ny fanoherana, ny ray mahaleo-tena. Le mahaleo-tena tsy hoe olana le izy fa aleo le fototra ty mihitsy le firaisan-kina ny toanana satria mila matanjaka amin'ny firaisan-kina, mila matanjaka ny fanoherana mba hafahana manarina le firenena. Dia zay nahatonga anay nanolo-tanana n'le olona fantatray dia ny kandida Rastany sy Williamson fantatray ty boriboritany faharoa fa afaka ifanometanana amin'izany ataontsika hoe zavatra tiany fanoherana ho apetraka eto amin'ny firenena izany. Manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra voakasika noho izany ity antoko politika ity mba handray fepetra sy andraikitra manoloana ireo tsy fanaran-dalàna maro izay mitranga mialoha sy mandritra ny fifidianana isoroana mety ikorontana eto amin'ny firenena. Manodidina izay vaovao izay hatrany anatsikafony kamefiko ny hoe fanabeazana olom-pirenena nandritra ny fanaramaso ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana nataony ireo karazana fandikan-dalàna misa enina hatranga izay matetika miverina raha ity tatitra ity. Nasongadin'izy ireo voalohany ny fampiasan'ny kandida fitaovam-panjakana na fahefam-panjakana na faniritirena mpiasam-panjakana ny tsy fanendrena mpitambola ho amin'ny fampelezan-kevitra ny fanoloana se fokotany tsy manaraka ny voalazan'ny lalàna manan-kery. Tsikaritra ihany koa hony KMF ny hoe ny fisian'ireo amametaka sady ny peta-drindrina na ny afisha mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra izay anomboka ny alarobia
izao sy ny fanitarana ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana mihoatra ny fetra voalazany lalàna ary ny fametahana laharany kandida amin'ny fahita lavitra ny Facebook ary ireo fitaovana elektronika rehetra nanipika ny KMF ny hoe ny tokony hitandremany olom-pirenena rehetra amin'ny platsaka hofidiana ka ahifidy izay olona mendrika isolo vavazy jereo tsara ny olona omena ny safidinao raha mbola tsy nahazo fahefana aza ny kandida iray dia efa tsy mahay manaja lalàna sahady atandremo ary fa piraitsokombakomba amin'ny famotehana firenena ianao izay mbola hifidy kandida mpandika lalàna ho ihany ny KMF ny hoe fanabeazana olom-pirenena. Fa tsy midika tahotra ny filazana mialoha ireo tsy mety ataon'ny mpitondra sy ireo kandida ny volomboasary ho ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana androany tanjona ny amin'ny antso nataon'izy ireo androany mba andraisan'ny rehetra fepetra manoloana ny fanitsakitsahan-dalàna izay hita amin'ny baribary ho kosa irivo Rakotovao Front National ny antoko ASVM. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. Tsy emtra ny vovonana firaisan-kina na dia ho aza ny raha matahora ny karazana fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Laza fa tsy petrapotsiny malona ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny kandidany ihany koa ny firaisan-kina. Tsy midika tahotra akory ny famakiam-pantsilana ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny kandidany ary ny seny ireo. Filaminana aoriany ny fifidianana no katsahany vovonana ary tanjona ihany koa ny ananany malagasy solombavam-bahoaka mendrika sy tena vokatry ny safidim-bahoaka marina. Averiko ny mandeha ty fanazavana ty satria fanazavana napetraka tany amin'ny ambassadeur-ny Amerikanina izy ty. Zao izy fa samihafany fifidianana ty ndeha mandeha ty dia misy andreo circonscription roapolo amby zato na 120 isaky district misy andreo zany manakaiky vahoaka ty fa le anankiray tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo dia circonscription anankiray ihany satria national iny eto Antananarivo ary tsy zahay akory ny natahotra ane fa le olona ifaninana aminay tsy mitondra ny zom-pirenena malagasy zay le izy ary fantatra zareo zany zay ho izy tsy nanao reconnaissance mihitsy na kely ara fa milaza aminareo fotsiny zay nilaza tamin'ny nareo nge tarabe dia zay nilaza hoe matoa zay nanao an'ity fifidianana ty manakaiky vahoaka any amin'ireo circonscription rehetrarehetra amin'ny district misy azy noho izany zany akaiky hitan'ny olona hoe izy marina ny tena tokony hotoanana ty laza aminareo zany zay fa manara-dalàna zay ary malala tsara ny atsipriany zavatra misy ao amin'izany zay namerimberenanay teo hoe ianareo mpisehatra rehetra amin'ity fifidianana ity dia ao zany fitondram-panjakana mpisehatra izy natao antso voalohany teo miantso anareo zay mbo ampitsahatra miaraka amin'ny vava ifampiasana ny fahefaham-panjakana fanovana chef fokotany sy le fitondranan'ireo directeur généraux reo indrindraindrindra fampiasana fitaovam-panjakana ny tomobile sy ny fitaovana sy ny transekoly ary indrindraindrindra ny volam-panjakana anaovana déplacement sy nytretra fa izao mahatonga anay manao aminareo milaza an'izany dia fantatra deny zao daholo ny zavatra misy fa tsy matahotra akory zay ala matahotra hoe vitanareo hoe ao zay natahotra ny zavatra tsy zay nge no tsy olona rery ty zay zao misy eo misy ambenimpolo ngambany dia miampy andreo le indépendant miaraka aminay ohatra tena tsotra mihitsy misy indépendant anankiray zay tsy hafa akory fa tena lehibe ny androm-panjakana miaraka aminay izy zao fa tsy afaka anao an'ity fa tena ilan'ireo vanina tsy tafapetraka mihitsy ny dossier ndraty zay ohatra ho ihany keo misy andreo dokotera reo mpitsara administrateur civil dia zay nanaovana iantso itsonay anareo hoe anazavanay koa ny zavatra fantatray ilazany aminareo zavatra fantatra zay anara-dalàna ary zay voalazo anatin'le kabary teo hoe zay dia efa mety romarika ny reto candidat atolotry ny firaisan-kina reto mba tena anara-dalàna sy ifanaja mba izoloran'ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna. Ny famerenana ny mahatantan-dalàna indray any Madagasikara ny fanamby ka izany no antony anaovany vovonana firaisan-kina izao antso ho any tompona ndraikitra rehetra sy ny vahoaka malagasy androany izao afa tsy midika ho tahotra akory ho ny Front National ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Falemenareo ve nitenenanareo andreo tsy mety tsy atompoko tianana ny tsara isika mba te hianana ny tsara isika fa zany akory tsy milaza hoe matahotra izahay akamely io efa voalaza teo tsy hipetrapotsiny am'izao zay ary zao dia manao antsoavo mihitsy amin'ireo candidat anay sy ny
reo miaraka aminay eny amin'ny fototrany mba ho maio isika tsy fitarainana fotsiny korty fa fitiava-tanindrazana ny lazana zany mba tsy isin'ny korotana eto amintsika ka lasa fifidianana lasa fototry ny korotana firaisakinany tenanay amizary ny firaisakinany taritinay vondrony reto e fa mba firaisakinany malagasy de davintsika ka ao anatin'izay isika no tsy mitare tana miepaka akory tompoko na matahotra anisan'izy fa tianana ny tsara satria tsy mahasolo firenetsika amin'ny korotana avaiza amin'ny korotana avany amin'ny manam-pahefana no esoriny fanjakana avokoa ireo sefokotany misa 7 eo anivony boriboritany fa 7 raha ny vavao dia noho ny tsy fiandanina izy ireo amin'ny kandidam-panjakana amin'izao fifidianana ho solom-bavambahoaka izao no antony ny sorana azy ireo tsy azo ekena intsony ny zava-misy ho izy ireo raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity Zeromenmenjanahary sy Tahirinen manakaiky ny fifidianana mandeha ny tsindry sy ny paipaika politika mba ampandaniana ireo kandida akaiky na any fanjakana lehibe pokotany 7 no nesorona niaraka tamin'ireo lefiny ary ny mpitantsoratra ao amin'ny boriboritany fa 7 mitovy avokoa ny antony nesorana ireo mpiasan'ny fokotany ireo dia tsy fiandaniana amina kandida sy tsy manaraka ny baikona kandida ho solom-bavambahoaka noho ny tsindry atao aminay tsindra matahora rehefa tsy mety manaraka baiko araky ny nambaran'ny kandida sasany dia nahato tamin'ny asanay tsy ho sefy fokotany izahay voatanisa teo reo nisy ani nefa dia milaza fa tokony ho neutre raha ny sefy fokotany ary izany indrindra tokoa izahay hatramin'izay fotoana efa nipetrahana sy ny tantanana ny fokotany tsy momba ny ato tsy momba ny ery dia nametraka rekety teny amin'ny fitsarana administratif izahay araky ny article 69 de la loi numéro 2001 typique 025 tamin'ny 6 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier rehefa noraisina ny fangatahana rekety dia nahazo attestation de dépôt de rekety izahay ary milaza fa ahato aloha ny arrêté fa nesorana anay sefy fokotany mandra-pahatonga ny fotoana moahan'ny fitsarana administratif ny vali ny rekety ary manohy ny asa trany aloha izahay sefy fokotany nalana taoriny ny fahazonay zany attestation de dépôt ny rekety zay nazahoanay taratasy ara-dalàna tany amin'ny tribunal administratif dia nametraka zany fampahafantaran'izany zay teny anivon'ny préfet de police na ny Tananarivo nandefa taratasy teny amin'ny préfecture ary nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal miady amin'ny fanjakana izy ireo ka nahazo rarina noho izany ny ato aloha ny didy manaisotra ireto sefy fokotany ireto nambara fampitanila ireo mpiasan'ny fokotany ireo kanefa ny olona natsory-toerana azy ireo dia fantatra sy hita fa manohana fitondrana ohatra akaiky amin'izany ny eo amin'ny fokotany anosy zato antsinanana fanomezan-tsozaririna no manola ny sefy fokotany anosy zato estin zay efa fantatsitsika tsara no olona candidat hoanany efa potrany any amin'ny Facebook efa potrany any amin'ny gazety rehetrarehetrany hoe iza moa candidat hoanany nefa dia mamesaka ny any amin'ny alina hoe tsy neutre izahay fokotany le candidat apetrany koa rehefa fantatritsika hoe iza no tohanany zay ny neutre amin'izareo zay nanamafy ireto sefy fokotany ireto fa andray fepetra raha toka mifanohitra amin'ny fikasan'izy ireo iverina amin'ny fitantanana ny fokotany no avoaka ny fitsarana tsy azo ekena intsony zava-misy tahaka izao hoy ny fanazavana ajantsika hatreo ny vaovao makasika ny fifidianana fa ivadika lafim-baovao hafa isika manomboka eto anomboka raha mpitsony fivoriana ara-potoana voalohany hatrehan'ireo solomam-bahoaka sy ny loholona aladinika andrasana amin'izany no sady antom-pivoriana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 720 miankina amin'izay ho fanapa-kevitra ireo solomam-bahoaka maro anisa raha-mpitso kosa ny mety toy ny tety andro mpivoriana ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena mpisolon-toerana Jean-Jacques Rabenirina raha nitafa tamin'ny Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince aorian'ny fivoriam-ben'ireo solom-bavambahoaka tanterana rapitso aorian'ny fivorian'ny bromaritra no fantatra ny tetiandrom-pivoriana atrehan'ireo solom-bavambahoaka hoy ny filohany antenimera-pirenena mpisolo-toerana Jean-Jacques Rabenirina isokatra rahampitso maty sy ny fivorian'ny antenimera rotonta ka anisan'ny lahadinika goavana amin'izany no fandaniana lalàna amin'ny fiain-teti-bolam-panjakana na sy pantsiana ho antytoana 720 ity voalazany lalam-panorenana koa nefa ny fivoriana ara-potoana voalohany ivorian'ny antemera-pirenena sy ny antemerandolona dia
ny talata voalohany amin'ny volana May zay 7 May zany raha pito zany no anomboany. Ny akamaroan'ireo député nefa de mbola saika candidat daholo, anisan'izany koa ny tenako ka tsy maintsy eo anivon'ny bureau maharitra no rehefa vita ny fanokafana rapitso dia tsy maintsy isy ny fivorian'ny bureau maharitra, isy ny conférence des présidents dia hiafara amin'ny fivoriana itambarambe na ny plénière zany dia zay no manapaka zay tokony atao. Fa ny zavatra tiako tsindrina fotsiny tsy voavoalohany angamba ny isika eto Madagasikara na ny antemeram-pirenena no miatrika hoe sady ao anaty fotoam-pivoriana no miatrika fampelezan-kevitra, fa hita foana ny fandaminana an'izay nefa tsy ny hevitro moa no lazaiko amin'izay fa zay tapaky ny be sy ny maro dia ho hita eo zay fanapahan-kevitra raisy ny akamaroan'ny député raha pitso aorinan'izay fivoriana zay. Hatreto tsy misy volavolan-dalàna na tolo-dalàna tonga vaovao eny anivon'ny antenimera-pirenena fa ireo varamangatsika teo aloha ihany aloha no odiniana hatreto hoy hatrany Jean-Jacques Rabenirina. Hatreto aloha mbola tsisy na ny avy ety aminay na ny avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka dia ny gouvernemanta zany, fa ny zavatra misy zany dia ireo varamangatsika zay efa tsy vita na tolo-dalàna na volavolan-dalàna zay efa tokony hondiniana tamin'ny fotoam-pivoriana lasa teo nefa mbola ao ireo zany no misy eo am-pelantananay amin'izao fotoana izao. Aina kototo araka izany ny fandiniana ndesotsony mbavam-bahoaka ny teto-bola-panjakana sy pantsina ho anty-taona ity satria anao fampelezan-kevitra ny moranisa amin'izy ireo anomboka amin'ny alarobia eo ihany koa nefa ny fandiniana ny tilalàna ny ankina ny aim-bahoaka ity. Fa metraka fitorinan'ny fitondram-panjakana malagasy any amin'ny firenendehibe ifanirisoherinay fa manoloana ny fivoanan tsokosoko tsy mazava ny harem-pirenena malagasy any ivelany. Mila mametra pialana ihany koa izy ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika tsy mahafeny asany. Amiantso ny malagasy rehetra eo anatrehany zava-misy ny tena no saro-piaro sy andray andraikitra manoloana ny fanapotehana ny firenena. Andomeratina sy mbola avatsara. Niteraka resabe sy faneho-kevitra mato ato anatin'ny andro maromaro zao ny makasika ny natongavan'ireo biby tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara arahina ho lanontamingana tany Thaïlande. Tany amina seranam-piaramanidina notra teako ireto biby ireto. Midika izany ho ifanirisoa erinaivo fa fiaramanidina no taterana ireo biby ireo. Mampametra-panontaniana nefa azon-dalana ny fitaterana ireo tompon'andraikitra ombadika ity raharaha ity. Nanondro tompon'andraikitra amin'izao tranga izao ny ministry ny tontolo iainana sy ireo tompon'andraikitra ny fahaditsiranana moa ifanirisoa erinaivo. Aim-pirenena no resaka. Mila mametra-pialana ireo tsy mahomby sy tsy mahafeny asany hoy ny fanazavana. Grobaka tanteraka ny ao Madagasikara dia rehefa tratra avy any izy vao mody hoe mangataka izahay ny famerenana andreo ary manao fanadihadiana izahay mikasika ny olona izay lehibe mety ho tompon'antoka. Ianao andray matoa ministry ny environnement no tompon'antoka voalohany. Ka raha ohatra ka ao anatin'ny herinandro ianao tsy mahita valiny, iza namoaka andreo dia ianao tokony mametra pialana pour incompétence. Ianao andray matoa DG ny douane sy ny ministra izay miahy ny douane izay tokony manao tena hoe izay hainareo tsy ho zavatra hiarovana ny sistany rehetra eto Madagasikara, tsy hidiran'ny rongony, tsy hivoahan'ny espèce endémique, tsy hivoahan'ny harem-pirenena. Rehefa tsy vitanareo izay dia incompétence ny dikan'izany, tsy mahefa amin'ny asanareo nareo dia miala ny anarany. Tsy petra-potsiny amin'izao ny tena ndrano mafisy ny fanao fanadihadiana. Anaraka akaiky ity raharaha ity ary hitondra izany ao anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena. Satria metraka plainte koa izahay ny fitoriana ny eta malagasy ny fivoahandreo harem-pirenena sy zavaboary pirenena izay tsy misy afa-tsy ao Madagasikara ireo mivoaka antsokosoko. Asanareo ny miambina ny sistany rehetra na Madagasikara io, fa rehefa tsy hainareo ny asanareo de toute manière le asanareo efa tsy hainareo mihitsy dia mametra pialana. De toute manière nareo efa mpisandoka fahefana tsy zavatra hainareo afa-tsy ny manao fanondranana bois de rose nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao tsika miteny izao
manondrana foana manondrana izay asa ondrana rehetrarehetra ny ainareo tsy mahay mamorona asa tsy mahay mamorona orinasa tsy mahay mampiodina ny ekônômia fa manondrana dia mivarotra ambongadiny ny harem-pirenena ny hainareo mila mahatonga saina ny vahoaka malagasy ny zava-misy ary sary-piaro amin'ny fananany hiteratoza ho any ho avy ny malagasy izao fivoahana harem-pirenena antsokosoko izao marina fa mety hoe tsiditra ao anatiny kapoakanareo androany ny fanarahana maso akaiky ny harem-pirenena izay mivoaka fa fataro fa ireo harem-pirenena izay mivoaka ireo arena tokony mivadika vola hiditra ao amin'ny ekônômia ary ampitombo ny vary ao anaty kapoakanareo averiko ihany raha tsy mivoaka tsokosoko ohatran'io ny harem-pirenena malagasy dia tokony miteraka arena ao a Madagasikara satria ahafahana mampivoatra ny fizahatany mampivoatra ny firoborobon'ny fizahatany sy ny fiarovana ny zavaboary ao a Madagasikara izany kanefa avoaka tsokosoko dia farantsika tsisy tsony dia avy eo voatery mihinana vary lo efa nidorana tamin'ny petrôle tsy aivina fa sokatra miisa 770 sy vary 770 avy etỳ Madagasikara sarina tany Thaïlande ny iray meteo olona enina no voarohirohika voatazona amponjavonjy maika any Thaïlande raha ny vaovao mety hoe tantoerana koa ny fanadiadiana sy fisamborana ireo malagasy piraitsikombakomba amin'ny ity raha ity raha ny fanazavana ho an'ny Madagasikara dia olona efatra no efa voasambotra amin'ny fahatsiranana misa 770 ny trangana fanondranana tsy ara-dalàna tratra tamin'ny ity taona 2024 ity raha ny taremarika navoaka ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy 770 ny sokatra tratra ary gidro misa 4 miampolona 700 no samborina hatramin'ny fiandohan'ny taona manodidina izay vaovao izay hatrany azo antoka ho ny filohan'ny antoko politika Zagasy fa fantatry ny fanjakana ireo tena tomponantoka tamin'ny fanondranana ireo harem-pirenena misy eto amintsika tany misy lalàna i Madagasikara ka tokony ampiarina amin'ny rehetra ny fampanajana izany ho hiatrany ny fanazavany no mafisiny ihany koa nandritra ny fifampiresahana nataony tamin'ny mpanao gazety fa mampiariary ny magaboraraka ny sistantsika ny zava-misy toy ireny Zeromeno Minjanary sy Tahirina varika misa 770 ahitana le murien kata sy le murien hafa ihany koa sokatra radiata 770 sy arivo avy aty Madagasikara no tratra tany Thaïlande ny faraparany herinandro lasa teo olona enina no efa voasambotry ny manampahefana any an-toerana mahakasika ity raha ity atreto tsy mbola nandrenesana olona voasambotra kosa ny teto amintsika mahakasika ny fanondranana antsokosoko ireo biby arovana eto amintsika efa mandeha toy ny mahazatra ny fanadiadiana raha ny vaovao nilaza ihany koa ny ministera sy ireo tompon'andraikitra izantsokazana fa mety tany amin'ireo faritra tsy misy piasa na zone non occupé no namoahana ireo biby anarivon'ireo izao zava-misy izao dia endrika mampiseho fa baranay ny sisy tany ny Madagasikara tsy zavatra finosina na azo afenina any anaty valizy ny varika koa nahoana no tsy hitany teo anivon'ny ladoangy azy inona tanteraka fa fantatry ny fanjakana ny mpanondrana ireo biby ireo hoy Jean Ratierson avy amin'ny antoko politika Zagasy reny biby reny tsy azo atao anaty poketra reny biby reny tsy maintsy atao anatina toerana manara-penitra zany hoe grillage tena hoe en sécurité tsara dikan'izany matoa reny tafavoaka eto amin'ny firenena tompoko satria tafiditra ao anatin'le fanarenana amin'ny firenena ny ady amin'ny kolikoly ary napetraka amin'ny filoham-pirenena zany zavatra zany dia io izay hoe tokony ho fantatra ary fantatry ny fanjakana ny tompony andraikitra amin'ireny zavatra reny raha ny tokony ho izy ary ny zavatra ohatran'ireny tsy tokony miandry ela fa ny tompony andraikitra eo anivon'ny faditseranana mihitsy no tokony efa misy nasorony amin'ny toerana aloha satria matoa reny zany mivoaka dia ekipa ao no mampivoaka an'ireny zavatra reny dikan'izany tokony mba misy aloha fihetsika atsapan'le vahoaka hoe sy mitsokombakomba amin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny faditseranana ny fitondram-panjakana dia mba misy zany mba tsy maninao teneny zany mba karazana natao fizible aloha raha ohatra ka hoe misy zavatra ny ambadibady mbo iny ary zany fa misy mpitondra fanjakana ambony misana ny resaka faditseranana mba nasoto teo amin'ny toerana mba hoe iny ary zany fa iny aloha fa ho anay aloha dia tena mampalahelo raha ohatra hoe zavatra biby mivaingana be ary tsy ray fa be dia be ohatran'ireny dia tena hoe toerana anankiray atratrarana azy dia ahoana moa zany ny fomba ny voan'ireny teto dikan'izany ho anay
mampalahelo ihany ary mampatahotra zany ny fiarovana ny sistantsika satria no mivoaka reny tsy hita vao maika ve zany ny zavatra miditreto raha tsy hitenitsika ohatrany hoe ny rongony mahery vaika ohatra donc zany a misy tompona andraikitra be deaibe zany am'ireny tokony mba mandray ny andraikiny dikany zany tsy en sécurité zany ty nosy ty ireo aloha ny sorona fa tsy fantatra intsony izay talohan'ireo tato anatin'ny 5 taona farany tantely hafadrako zany ary-pirenena hatramin'ny taona 2024 tamin'ny ireny tetezamitaka mandrakandroandry dia betsaka ireo fanondranana antsokosoko arena sarobidy raha tsy hiteny afa-tsy andramena ny volamena sy ireo vadisoa tsy resahana intsony tafavoaka daholo ary de niany ivelandray no sarotiny sy mahatratra ireo fanondranana tsy ara-dalana ireo tena mahavarina ny raha zava-misy kanefa tany lazaina fa misy fanjakana eto ho iatrany ny filohan'ny antoko zagasy eo am'izay vaovao izay atrany misy tompona ndraiky mpanjakana eto afaka mifeny tsy fandripalemana mifeny fahaditsiranana sy ny sistany ny Madagasikara ary ny fiarovana ireny arena voajanahary mampiavaka ny Madagasikara ireny tompona ndraikitra voalohany noho izany ny ministerany tontolo iainana sy ny fahaditsiranana malagasy ny miara-manonja androany raha nanio ny heviny mikasika indra rasokatra sy varika marobe avy eto Madagasikara ka nisy nanondrana antsokosoko sarina tany Thaïlande iny fanampanazavana manoatra noho ny tany tsy misy fanjakana ary tsy misy mpitondry Madagasikara mibanaka ny sistany mibanaka ny fidiran'ireo entana sy ny fivoahan'ireo arena sarobidy ary any ivelany foana matetika voatratra ireo arem-pirenena mampiavaka ny Madagasikara misy manondrana antsokosoko any ivelany isan'ny tena nampametram-panontaniana ny maro ohatra ilay rarasokatra arivo mahery sy varika misy 770 sarina tany Thaïlande izay tafavoaka teto amin'ny sistany ny Madagasikara kanefa de biby arovana sy aina efa olany tamingana eto amintsika za tena mametraka fanontaniana ahoana ara tena mibanaka zany le Madagasikara volamena tafaporitsaka ny sasany zany ataon'ny sasany any anaty fitombenana ny sasany zany efa any Komoro any Afrika Atsimo any Dubai vao hita vato sarobidy marobe mibanaka miala eto Madagasikara tsy vitan'izany ihany fa misy zavatra tsy eritreretinao onja zay mampiseho le tena endriky Madagasikara gagy ianao efa nivelany voatazana de ahoana ny fomba nandaminana andreny ohatra baobaba de misy baobaba anay ketrehany sasany nalaina za moa tratra teto amintsika teto misy zavatra marobe zany tsy takatry ny saina eritreretina mihitsy ny amin'ny hoe ahoana ra mahatafaporitsaka an'ireny zavatra reny ka any ivelany vao hita de hoe avy any Madagasikara le izy aiza le présence de l'État ianareo sarotiny hoe tena miasa le fanjakana hitanaiza le fanjakana de aiza le présence de l'État mitaky fanandihadiana lalina mikasika ity raha ity moa ireo firaisamonim-pirenena maromaro hamisahana manokana ny resaka tontolo iainana eto Madagasikara peza ny toe-karena kosa indray ahina mbola iena fanondroany teti-bolan'ny ministera tsiraray amin'ny volana oktobra anoany noho ny olana arabola misy eto amin'ny firenentsika ho iparaina Auguste androany ahina ho mafy ny crise satria tsy manana programa mazava ny mpitondra fa indrina manoloana ny toe-karena ny lalana tapitra potika avokoa ny sidina anatiny tsy araky ny nampanantenaina tamin'ny nanokafana ny Madagasikara Airlines ho iatrany ny fanazavany fanadihadiana nataony Jérôme Njanahary sy Tahirina raison no mangataka fampianana ny tetibola isaky ny ministera ny fanjakana dia mbola ahina iena ihany koa io amin'ny volana oktobra ho iparaina Auguste iaraha mahatsapa ankehitriny fa tsy manambola ny fanjakana ary pirofo ny fangataham-bola nataony filoam-pirenena nandritra ny fivorinana nataony niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena ahina ho mafy ny krizy eto amintsika manoloana ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ary rehefa hita ny vokatra tao anatin'ny 5 taona lasa izay saingy mbola tsy miova ny fomba fitondrana sy ny paikady mba azahoana manarina ny toe-karena ho iatrany ny fanazavany tenareo regny aso ataony présidente any Kenya regny zay tena mitalao misy hoe mbola mila vola foana mila vola foana nefa ny tonga eo rasy sy aminazy ny fampiasana anazy sy aminazy ny fampiasana anazy ani zay nge le mavoany sikan'io mauvaise gouvernance mauvaise allocation na ressource raha ohatra hoe tokony zavatra tokony amina zavatra tokony mba misy fiatraikany am'le olo de ampiasaigna amina zavatra ataosika hoe oeraoera le vola ka zaho am'le resaka politique nary zareo ty de toatrany mampataotry ihany le izy hoe inona marina no atao sy movana izy io iny fa vita mandary raiky de ohatrany mbola mitoy ihany le raha de ahoana ny résultat am'zany tsy ova misy ny résultat fa tena hoe
mataotra be iny zao miaraka amin'ny fmi de les grands équilibrianina anazy ahoana ny taux d'inflation ahoana ny déficit budgétaire ahoana ny taux d'échange iregnina anazy ny tena zereny regny ary matetika rehefa sy mandegna amin'ny fmi to de fa tsy manomery zareo ary amin'ny mpamatsy vola hafa de mampagnahy ihany izy ty mampatahotra ihany le izy tsapa hoy ity mpanao politika ity fa mpitondra tsy manana programa anasa mazava no mitondra ny firenena politika maniditsidina sy mamorona olana ary mody mamany olana no voleny akanidera amin'ny vahoaka no ataon'ireo mpitondra hoy hatrany ny fanazavany atao le resaka zirona koa atao éclairage regny fa sy énergie ny tadiavisika zao énergie ny tadiavina lalagna ny tadiavina rehefa tena mpandroso lalagna fa io etany lalagna rehetrarehetra io enao mba mavoatany reo tafarany tamatavy folo-point zany angeka sisy réhabilitation zatao sony tena fanaovana lalana vaovao mialadolo ny goudron ohatran'izany efa maro ohatran'izany miambositra amboimasoa io ina amy rn6 regny rn4 efa tena voa be misy asikany de sarotra be misy zany raha mbola izao zavatra zao ny mitoy de io moa nareo miteny teo asa i Madagascar Airlines toa fa avion raiky sisa mandeha da ovina indray de efa suissony igny sika nefa nosy tena lavitra be ary gaga za tany farafangana ao de aéroport no ataony nefa sisy avion aéroport anaovagna investissement de tena natao misy aéroport de iny ny geste egny hoe ny gouverneur sy ny député manao inauguration igny zavatra igny aizana avion aty amin'ny taona 420 tsy mirosy fa miembotra amin'ny larana misy azy Madagasikara fa dimy amin'ny firenena matra sy fadiranovana indrindra manerana izao tontolo izao kanefa isan'ny firenena manana otrokarena indrindra maneran-tany raha ny tranokala mampiseho izany aza de atao maneso fa manan-karena i Madagasikara saingy miady mafy ilay firenena sy ny vahoaka ao aminy mba hialana amin'ny fahantrana noho ny fandrobana sy ny tsy fahaiza mitantana ny olana ara-politika sy ny toe-karena mitarazoka iverenantsika vetivety ny pejin'ny politika sy ny fifidianana ampolo maro ireo mpikambana mandrafitra ny fikambanany olombofidy eo amin'ny distrika Navaradrano ahitana sokajo maro avy amin'ny antoko politika samihafa ihany koa nampiray ny tady tokanga izy ireo hakanan'io fahavononana amin'ny fanohanana ireo kandida ny firaisankina ao Navaradrano Yasinandria Malala sy Mateo Prince kandida tokana no atotry ny antokotika Madagasikara ao anatin'ny vovonana firaisankina ao amin'ny distrika Navaradrano de yavitra Andriamosa vonina anohana azy ny fikambanan'ireo olombofidy ao Navaradrano izay vondronan'ireo mpanolotsainy tanàna sy ny olombofidy hafa lany tamin'ny anaran'ny antoko maro samihafa ao anatin'ity distrika ity noho ny fitiavana manokana a Navaradrano no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao manoloana izany dia nampitandrina senisy ny HCC ary ireo tompon'andraikitra maro isantsokajiny manoloana ireo papaika mety andinana ny safidim-bahoaka ny fikambanan'ireto olombofidy ao Navaradrano ireto rehefa natsapa izahay fa mila fitiavana sy faharesen-dahatra lalina ny fampandrosoana ny distrika Navaradrano amin'ny alalan'ny fahaiza mitondra teny manoloana ny etaetam-bahoaka indrindra ny fanolorana sy ny fanaovana ny lalàna ho tombotsoan'ny vahoaka de ny kaondoha ka nanapa-kevitra izahay fikambanan'ny olombofidy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ireo antoko hafa ary ireo tsy miankina miaradia fanohana tsy misy fepetra ireo kandidana tolotry ny firaisankina Navaradrano tarihan'Andriamatoa Andriamosa Havitraina sy Andriantsojimy laharana fahatelo ao amin'ny bilitatokana maro ny azo fa ny faro ny mandy maro ny vorona fa ny ray lovo ny mangafeo ary maro be ny tanàna no isolo vavany vahoaka ankehitriny fa hiavitra sy jimy irery any no alavitra Navaradrano koa manentana anareo rehetra te ampivoatra eto anivon'ny distrika Navaradrano mba hiary isalahy alohana azy ireo miaraka aminay ho tombotsoa Navaradrano ary aoka ianareo seny mpikarakara ny fifidianana sy anareo HCC mba tsy hanao mizana tsindrinila sy fitsarany tanila
fanatanteraka ny asanareo amin'ny kitsipo sy amin'ny fahamarinana. Taorian'ny fanambarana dia fanoroso tamin'ny dindinika entina hiatrehana ny fampielezan-kevitra sy ny paikady ho fiarovana ny vaton'ny mpifidy ny fikambanana ny arahany tamin'ny kandida Jimmy Andriantsoa lisitra faharoa ny avitra Andriamosa. Pejany fanatanjahantena nanomboka omaly alahady ny tournoi de l'indépendance foot à 9 commune Talata-Maty Mahimbahoaka hiavaka ity lalao ity satria samy ahazomby avokoa ireo voalohany amin'ny sokajy misy azy ho ny mpikarakara. Yasandriamalala sy Mathieu Prince. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny lalao ara-panatanjahantena tournoi de l'indépendance foot à 9 tao amin'ny commune Talata-Maty Mahimbahoaka. Lalao karakarainy ny fiadidian'ny commune ary tarihan'ny bentanàna. Misy sokajy efatra lalao ahitana vehivavy, senior, vétéran ary ireo orinasa. Maro ireo nandray anjara tamin'ity andiany ity, hiavaka ihany koa ny loka hozaraina satria dia samy ahazomby avokoa ireo voalohany amin'ny sokajy efatra ireo. Azo ondry kosa ireo faharoa ary azo gisa ireo fahatelo ary hotolorana maillot sy baolina ireo efa efatra. Anatin'ny mpanolotsaina ny commune Talata-Maty eny misolo kely fotsiny amin'ny président conseiller ny mpanolotsaina izay mbola tsy tonga izy aloha hatseto nefa fotoana efa tongotra mipetraka kely fotsiny amba amin'izao fandaharam-potoana fampitsanana ara-panatanjahantena zao dia misy tokoa ny fikarakarany ny exécutif zany dia raha koa nefa nitanteraka satria misy fandaniana ara-bola dia izay fandaniana ara-bola zay zany araka fikarakarany exécutif dia tsy maintsy miakatra any aminay mpanolotsaina zany devi zany dia zay mihitsy zany ny lalàna ka zavatra ohatran'izao moa mba hoe tombotroan'ny rehetrarehetra fialam-bolin'ny dinadritra ny tanora angamba tsy dia hoe vaty misakana ho anay zany fa dia faly mihitsy ary zay tanterak'izao etsika ara-panatanjahantena izao. Ny 13 ny volana Jona moa no anatanterahana lalao famaranana ary ny 15 Jona andro anatanterahany commune ny Mahatsolehibe no anolorana ireo loka. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro ny niverenta ny fahaleovantena ity fifananana ara-panatanjahantena ity. Maresaka iraisampirenena nangataka tamin'ny palestinianina mba hialany amin'ny faritra atsinanan'ny Rafa ny tafika israeliana araka ny fanambarana nivoaka androany. Araka ny vaovao ihany dia efa akaiky ihany koa ny fanafiana tanety ataon'ny israeliana. Fanampanazavana. Omaly alahady miaramila israeliana telo no maty ary 12 naratra ny balafomangana lefa ny amasy avy any Rafa araka ny filazan'ny tafika israeliana. Nangataka ireo sivily mba hialao ka andeha hiazo any Al-Mouassi, faritra iray azo antoka akaiky morontsiraky ny tafika israeliana. Nanambara trano ny tafika fa nanamparitaka ny fanampiana tao amin'ny faritra io toy ny hôpitaly eny Ankanja sy ny trano lay ary ny sakafo sy ny rano izy ireo. Nisy ny fifampiresahana momba ny mety ho fampitsarana ny ady mialohan'ny fanafiana tanety izay nampanantenan'ny Israely nandritra ny volana maro. Saingy mialoha izany dia milaza ny anafoana ireo mpikatroka farany ao Hamasy ny tafika israeliana. Tamin'ny alahady teo, nilaza minisitry ny fiarovana israeliana Yoav Gallant fa tsy matotra amin'ny fifanarahana ny Hamasy ary mampitandrina ny amin'ny hetsika mahery vaika mety hisy ao Rafa. Nisy ny fanehoan-kevitra taoriana nanafiany Hamasy ny sisy tany lehibe indrindra tao Israely ho malala ady ka nahafaty miaramila telo. Ankasitrahana firenena tompoko lahy sy tompoko vavy aniaraka taminay hatramin'ny farany atony mahazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsara indray miseho fa mitondra ny lohateny hoe Fast X ny tenako manome fotoananao amin'ny raha mipitry indray. Velomarito.